Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Famirava tsika revaka tratry ity sabotsy fa iraika ambin'ny folo ny volana oktobra ity. Ny mofinaina izay voalahatra antsika dia ny filazan-tsaramaso araka ny Matthieu toko faefatra dia ny fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo. Matthieu toko faefatra dia ny fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho nitsakatsakana teny amoron-dranomasiny Galilea Jesosy dia nahita olona mirahalahy dia Simona izay atao hoe Petera sy Andre rahalahiny nanarato teny amin'ny ranomasina, ampanarato izy. Dia hoy Jesosy taminy, andeha hanaraka ahy fa ataoko mpanarato olona ianareo. Dia nandao ny arato niaraka tamin'izay izy ka nanaraka azy. Ary raha mbola nandroso izy dia nahita olona mirahalahy afako dia Jakoba zanak' Zebedio sy Jaona rahalahiny izay niara-nipetraka tamin'ny Zebedio rainy teo an-tsampokely ka namboatra ny aratony ary niantso azy mirahalahy izy dia nandao ny sampokely sy ny rainy niaraka tamin'izay izy ka nanaraka azy. Ray masino, manasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny niantsoany Jesosy ho apôstôly na ho mpianany any Petera sy Andre ary Jakoba sy Jaona no zara mofinaina ho antsika ry havako. Ao anatin'ity mofinaina ity dia apôstôly efatra be izao, zany hoe ny apatelo ny apôstôly no roa ambin'ny folo ny apôstôly, efatra no nantsoin'ny tompo amin'ity andiny tsotra masina tany sain'i Matthieu fohifohy ity andininy dimy monja. Ary dia ao anatin'izany no anazavany Matthieu amin'ny tantara zany fa zany antson'Andriamanitra zany dia manokana. Tsy hoe olona tsisy atao akory zany ny olona antson'Andriamanitra, tsy izay loatra. Ireo mantsy olona mieritreritra hoe za nga tsy manakatao ka hanao ny antson'Andriamanitra, za nga tsy manakatao ka antsoina ho diakona na antsoina ho mpiandrina, ho mpitandrina na tsy fantatro ho tompony raikitra sampana. Tsy olona tsy manakatao akory no manao ny antson'Andriamanitra, no manona ny antson'Andriamanitra. Fa mandrakariva aza olona be raharaha eo ampanaovan-draharaha no antson'Andriamanitra. Misy ohabolana sinoana hoe raha tiana ho vita ny asa dia omeny olona efa be raharaha. Zany hoe teny ty ohabolana sinoa ty teneny hoe matoa ny olona be raharaha dia rahalahy mazoto izy zay. Fa mihoatra lavitra noho izay rahalahy mazoto izay no asehon'ity Matthieu toko faefatra ity hoe Jesosy niantso any Petera sy Andre mbola eo ampanaratoana, mbola eo ampanaovan-javatra. Fa ahoana koa zany Jesosy zany manapaka olona eo am-pitadiavana, manapaka olona eo amin'ny toeram-piasana, mandodona any amin'ny biraon'olona mbola eo amin'ny toeram-piasana, mandeha misintona olona mbola eny amin'ny toeram-piasana hoe andao ana naraka ilozy ny asanao. Hotsika manao hoe io antson'Andriamanitra io dia tonga amin'ny fotoana tsy eritreretana azy. Tonga amin'ny fotoana tsy noeritreretana hoe tsy misy olona za miteny hoe inona nataonao eto? Za miandry ny antson'Andriamanitra ho tonga. Ny antson'Andriamanitra tsy hoe tsy andrasana, tsy ny antson'Andriamanitra koa tsy hoe andrasana, fa ny antson'Andriamanitra dia tonga amin'ny fotoanan'Andriamanitra. Ary mandrakariva eo amin'ny tsy eritreretanao mihitsy aza no tongavan'ilay antson'Andriamanitra. Amin'ny fotoana tsy hanapozanao azy, eo ampanaovan-javatra ianao, eo ampieritreretan-javatra ianao, eo ampikasananao zavatra ianao, eo indraindray na mandrakariva mihitsy aza ny tonga ny antson'Andriamanitra. Rehavako asehon'ity tantarany Matthieu ity fa ny antson'Andriamanitra dia tsy niankina tamin'ilay nantsony fa niankina tamin'izy mpiantso ihany. Tsy niankina tamin'ilay nantsona ny antson'Andriamanitra fa niankina madiodio tamin'izy mpiantso. Ilay nantsona teo am-perinasa, ilay nantsona tsy ny teny hoe andeha hanaraka anao, ilay nantsona tsy ny teny hoe andeha hitady an'i Jesosy, fa ilay nantsona teo am-panaratoana dia tonga ny antson'i Jesosy. Ny antson'Andriamanitra araka izany dia tsy niankina tamintsika ary izay mahafasoavana ny antsoina hoe antso.
zay marina ny tenin'i Jesosy zao toko fahin'ny folo zay tenenana manao hoe tsy toko fadimy folo tsy anareo ange no nifidy ahy fa izaho no nifidy anareo. Afaka malala zava-dehibe zany lay fahatsapantsika fa io maha-kristianina atsika io maha-mpanompona atsika io de zao tsy hoe isika no nisafidy an Jesosy fa Jesosy no nisafidy atsika. Ny antso de zao Andriamanitra ranaiky nisafidy atsika. Aseho nyty matitoko verset ty de zao rehefa nisafidy koa Andriamanitra de nisafidy olon-tsotra azy izy eto notsindriny matio mihitsy le hoe mpanarato izy. Zany mpanarato zany de olona tsotra tsy hoe olona ambony tahaka ny mpanoratalana na olona ambony tahaka ny mpisorona na olona ambony tahaka ny ataontsika hoe le vita ko aza fa mpanarato vahoaka tsy mandady arona vahoaka tsotra olona tambany vohitra de nitsindriny matio mihitsy hoe mpanarato ange tiana tsony Jesosy ty. Ohatsika manao hoe fahasoavana lay antson'Andriamanitra fa izao koa ny antson'Andriamanitra miankina amin'Andriamanitra ary amin'io maha isika atsika io ny antefan'ilay antson'Andriamanitra. Tsy misy amboamboarina, tsisy toetra amboamboarina, tsisy zavatra amboamboarina fa tonga ny antson'Andriamanitra, tonga de tonga. Afako soran'Andriamanitra fa antson'Andriamanitra ianao amin'ny asa manokana. Antson'Andriamanitra amin'ny asa manokana. Raha ohatra ka misy lafiny zavatra mampiavaka amin'ny fampianaran'ny Calvin havako de izao manao hoe tsy misy zavatra kisendrasendra eo amin'ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra. Raha manaraka tsara ny fotom-pisainana totsika hoe maha-protestanta atsika isika na maha-kristianina atsika isika de resy lahatra fa tsy misy zavatra tonga ho azy zany amin'ny fiainana. Marina loatra fa tsika kory tsy manaraka ny totsika hoe ny determinisme tahaka ny filozofia islama mety ho zany na ny filozofia tsotra hoe ny zavatra efa voalahatra tsy hipiriany tsy voalahatra tsy hipiriany avokoa kory ny fiainantsika manontolo fa misy safidy sy manana safidy mazava tsika saingy zao ao anatin'ny safiditsika io no isehony lay antson'Andriamanitra noho zany de mipetraka mandrakariva le hoe tsy niankina tamintsika fa niankina tamin'Andriamanitra ary tsy tonga ho azy fa fandaminan'ny tompo. Afako mahaiza misaotra an'Andriamanitra amin'io antso zay natsonanao io fa natsony anao hitondra vokatra, natsony anao hamoha, natsony anao hitondra vokatra ho an'ny asa tsara. Raha miteo ny asa tsara de zao ho an'ny olombelona, ho an'ny fiangonana, ho an'ny zavaboary, ho an'ny mpino, zany ny asa tsara izay hamoaza atsika na iandrasan'Andriamanitra fo. Fa ny fahatelo zay asehony ity tantarany marika matitoko faevatra ity otsika manao hoe notsindriny tsara fa mpanarato izy. Fa izy notsindriny manaraka koa de izao ny fahafoizany reto olona nantsona reto nandao ny arato niaraka tamin'izay izy reo. Zany hoe niova inona, niova tarigetra, niova inona, niova fomba fiainana, niova inona, niova asa fiatrany mihitsy. Ndika hoe nandao ny aratony izy de zao milaza fiovana, milaza fanapahan-kevitra. Ary dia eto ary afaka malala de asehon'i Jesosy fa zany antso mety efa amintsika zany de antso ilana fanapahan-kevitra. Ilana fanapahan-kevitra. Betsaka ny manona ny antso fa tsy mandao ny arato. Betsaka ny manona ny antso fa tsy mahafoy ny arato. Zany hoe tsy mahafoy le fiainana teo aloha. Tsy hoe ratsy ange le araton'ny Petery mazava ho azy namelomany vady aman-janany iny. Tsy hoe ratsy le fanaratona zay nitanterahan'ny zanak'i Zebedy eto fa zao meniny tompony tsaratsara kokoa izy. Andao anaraka fataoko mpanaraton'olona ianareo. Re afako antsoiny ny tompo ianao mampatsiaro anao ny tompo amin'ny herinandro ny farany ty fa natsoiny ny tompo ianao andao ny aratonao. Dinga teo ny andao ny arato de zao hanao an Jesosy ho mihoatra lavitra noho ny zavatra rehetra, ny antson'Andriamanitra ho ambony kokoa noho n'ilay haratonao. Betsaka ny olona antson'Andriamanitra fa zao mbola niasa fanompony ihany ataony, mbola niasa andavanandro ny ihany na ny fiainany taloha no ambony no Andriamanitra. De eto Jesosy no tena na hoe tonga mahavokatra hanaratolona ianao rehefa ataonao ambony sy manatoerana bebe kokoa ny an'Andriamanitra. Tsy hoe tsy ilaina akory ny fameloma-teny, tsy miteny an'izany mihitsy Jesosy.
Jesosy tsy miteny aminao manao hoe aza miasa. Jesosy tsy miteny aminao hoe aza mivelona, fa Jesosy miteny aminao kosa hoe manara azy. Jesosy miteny aminao manao hoe topoy izy ary tiavo izy alohan'ny zavatra rehetra. De eto tandrify an'izay mihitsy. Misy zavatra tsy maintsy afolontsika rehefa miantefa amintsika io antson'Andriamanitra io. Mazava ho azy ny olona rehetra moa amintsika natsoin'Andriamanitra, fa ny fanomezam-pahasoavana samy manana ny azy. Fa ny olona rehetra dia samy nandray ny antson'Andriamanitra ho tonga kristianina, ho tonga mpino. Fa ny indriky ny fanomezam-pahasoavana sy ny fampiasantsika ny fanomezam-pahasoavana ao anatin'ilay antso ny antson'ny tompo antsika mety ho samy hafa. Misy ny antsoina hampianatra, misy ny antsoina aminany, misy ny antsoina anoratra, misy ny antsoina hitaiza-tanora, be dehibe ireo karazana fanomezam-pahasoavana zay ampiasaitsika na omenantsika ao anatin'ilay fanatanterantsika ny antso izay mitson'ny tompo antsika. Zay afako eto Jesosy dia miteny aminao dia anaraka aza tazon'ilay zao tontolo zao, aza tazon'ilay zavatra mety mahafinaritra eto amin'ity fiainana ity, fa valio ny antson'Andriamanitra. Ary ny farany zay ampahirezany mankeo antsika olombao antso itsika mpino dia ny fahafozana ary ny fahafozana sy ny fahatsiarovana fa tsy irery akory ianao amin'ity asa fanompony ity. Tsy ny antsolona anankiray akory Jesosy eto, fa ny antsolona maromaro. Ny antsolona maromaro Jesosy eto. Ka lay antsony Jesosy dia antso miantefa amin'ny olona maro. Aza mieritreritra aminao hoe ianao rery no antsoina dia za rery zany, za rery mizaka ny mafy, za rery ny miasa, ny hafa tsy manao ninninna. Tsia omeny ny tompo-piara-miasa ianao rehefa manao an'io asa fanompony io. Ny asan'i Jesosy tsy nataony ho ataon'olon-drery, ny asan'i Jesosy tsy nataony ho vitan'olon-drery, fa ny asan'i Jesosy omeny mpiara-miasa ianao. Dia aza manahy fa miantso olona hafa izy hifandrimbona, hifanampy aminao. Zay ny antsoina fiangonana. Ny antsoina fiangonana dia fiangonan'ny olona nandre ilay antson'Andriamanitra ka manaiky hiara-miantsoroka ilay asa fanompona, hiara-mibanjana ilay voninahitr'Andriamanitra. Afako ny tompo izay miantso antsika dia miantso antsika ho amin'ny asa fanompona ary tsy irery akory isika. Any amin'ny Lioka dia ambaran'ny Lioka hoe nandeha tsiroroa, fa eto ary dia 4 be zao ny nantsony Jesosy hananteraka laza fanompona. Ka nahoana ary isika no mieritreritra hoe miasa irery, nahoana no mieritreritra hoe mitolona irery amin'ity asa fanompona ity. Jesosy ry havako malala dia manome anao namana, mpanarato-olona, namanao, mpiara-miasa aminao. Fa nandray tsy hitantsika ireny namantsika ireny. Omeny Jesosy namany isika, fa nandray tsy hitantsika izy ireny. Dia ny tenantsika ihany no heverintsika ho miasa mafy, ny tenantsika ihany no heverintsika ho tsara, ny tenantsika ihany no heverintsika ho mahavita, tenantsika ihany no heverintsika ho nandray ilay antso. Tsia, fa be dehibe nantson'ny tompo. Ary zay no mahatonga ny tompo toy ny betsaka ange io vokatra io. Fa ny mpiasa ny vitsy dia mangataha amin'ny tompony vokatra. Mba hampitombo mpiasa izy, dikan'izany betsaka ny mpiasa antson'ny tompo. Fa izao misokafo amin'ny fiaraha-miasa. Fiovana ary afaka malala ny antson'Andriamanitra dia miteraka fiovana toe-tsaina eo amin'ny fiainantsika. Fiovana hanaraka an'Andriamanitra. Fiovana hiaraka miasa amin'ny hafa. Fiovana handao ny zavatra mety ho tiana indrindra no Andriamanitra aza. Hivavaka isika. Tompo amin'soranao izay no ny amin'ny soratra masina izay mampianatra anay. Mamelona aty anatinay ny fahatsiarovana ny maha-olom-bo antso anay. Mba hanatanterahanay ny antsonao amin'ny fanetretena. Tsy niankina taminay ny antsonao, fa niankina taminao ihany. Ary ianao no mahafantatra izay olona antsoinao. Misaotra tompo no amin'izany asanao mahagaga eo amin'ny fiainanay izany. Vavak'izay Jesosy, tehirizo hitoetra tsara amin'ny antso izay niantsoinao anay avy. Mba havokatra ny asanao izay tanterahanay. Dia ataovy misokatra amin'ny fiaraha-miasa amin'ny hafa izay. Ataovy misokatra amin'ny fanomponanao. Ho tianao mihoatra amin'ny zavatra rehetra. Saotra Jesosy noho ny fitahiana maro samihafa nomenao anay tamin'ity herinandro ity. Saotra noho ny fitahiana nomenao ny fiangonanao tamin'ity herinandro ity. Dia momba anay. Me fahazavan-tsainy izahay. Me fifaliana izahay. Arakovy amin'ny fahasoavanao indray ny herinandro vao manomboka. Hitoeranay amin'ny fahatokinanao. Mamelahany elokay. Mamindrafo aminay.
ary mitaianay tompony tsara. Teo anao tena sy ny lazary ny voninahitra, fampitoero aminay mandrakariva Jesoa ny fiatananao. Amen.